mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga amin'ity fandarana manokana ianarantsika ny lesona ho an'ny lehibe ity. Manasa anao naraka izany hatramin'ny farany nefa mialohan'izany dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'ny fotoana izay omenao anay, misaotra anao ihany koa izay mamoky ny fanahinay amin'ny zava-tsoa avy aminao, ka ahafahanay mitombo mandrakariva aminao, mahalala bebe koa aminao ary koa mandeha araka ny sitraponao. Mangataka aminao mpianatra anay mandrakariva, satria raha tsy misy mpananatra sy mpampianatra izay dia very sy sasaponany amin'izao fiainana izao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe mandray ny fitahian'ny fahasoavany mandrakizay. Mandray ny fitahian'ny fahasoavany mandrakizay. Mamaky isika ny amin'ny Efesianina toko voalohany 17 sy ny 14, manao toy izao aminaran'i Jesosy. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra, araka ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenana an'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Amen. Mahafinaritra tokoa ny lanonana fizarana mari-pahaizana. Tsy haiko ianao na efa nanatrika an'ireny, manomboka any amin'ny garabolaka hatramin'ny fandraisana ny mari-pahaizana doktora. Ny fanomezana mari-pahaizana dia manambara fa ny zava-dehibe vita, milaza fandrosoana ho amin'ny dingana manaraka eo amin'ny fiainana na ny asa izany. Amin'ny mampino antsika dia zava-dehibe ny mahatakatra n'ity fahamarinana ray avy amin'ny filazantsara ity. Tsy mandray ny mari-pahaizan'ny fahasoavana velively isika. Tsy misy lanonana mihitsy azontsika ilazana fa nahazo ny mari-pahaizana doktora amin'ny fahasoavana isika ka vitatreo ny filantsika an'izany. Amafisin'i Paoly io fahamarinana io ny amin'ny Efesiana toko 2:7, manao hoe mba asehony amin'ny andro ho avy ny habeny harenan'ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panana amintsika amin'ny Kristy Jesosy, sady ampino moa izany filazana fotoana mivelatra hatrany amin'ny ho avy izany. Niasa tao amin'ny Kristy ho famonjena antsika Andriamanitra tamin'ny lasa, ka nampiraisiny tamin'i Jesosy Kristy zanany antsika, hany ka manana anjara ankehitriny amin'ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny fiakarany ho any an-danitra ary ny fanandratana azy. Tsy mijanona hatreo amin'ny fotoana lasa feno fahasoavana sy fotoana ankehitriny izay eniky ny famondram-poa ny drafitr'Andriamanitra. Efa voavolavolan'Andriamanitra hatramin'ny fahagola ny drafiny ary mihitatra hatrany amin'ny ho avy mandrakizay. Ao anatin'izany ny andro ho avy rehetra, iray ihany ny foto-kevitra iorenan'ny drafiny ho an'ny mandrakizay sy ny asany tamin'ny lasa ary ny asany ankehitriny dia foto-kevitry ny fahasoavana izany. Mitsinjo ny andro ho avy Andriamanitra mba hanehoany ny haben'ny harenan'ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Aretsarobidy sy talany no
handraisan'ny Paoly ny fahasoavan'Andriamanitra. Zany hoe zavatra ngeza vaventy tsy mety lany kanefa azo alaina tokoa, azony mpino anaovana anovozana arak'izay ilainy rehetra zany. Ary zany fahalalan-tanan'Andriamanitra lehibe amintsika zany dia manjary fanehoana mazava amin'izao tolo rehetra izao ny fahasoavany izay tsy voafetra ny fotoana. Ny nahatongava ny toetra teto amintsika dia ny anehoan'Andriamanitra tamin'ny olona sy ny anjely, nefa tsy ho an'ny zanany teraka teto an-tany ihany no natao any fanambarana io. Ity izao tolo izao kely ity no boky fianarana izao rehetra izao. Fikasan'Andriamanitra mahagaga ny amin'ny fahasoavana, ny zava-miasa ny fitiavana izay manavitra ny loha hevitra tian'ny anjely hodinihana, ary ianarany mandritra ny fotoana tsy manam-pahataperana. Ny voahavitra sy ireo voahary tsy tratrin'ny fahalovana dia samy ahita siansa ho azy sy tononkira ho ventesina eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Ho hita fa ny voninahitra izay mamirapiratra eo amin'ny tavan'i Jesosy dia voninahitra ny fitiavana manao sorona ny tenany. Ho hita eo amin'ny fahazavana avy eo Kalvari fa ny lalan'ny fitiavana mahafohy tena no lalan'ny fiainana ho an'ny tany sy ny lanitra, fa ao am-pon'Andriamanitra ny loharan'ny fitiavana izay tsy mitady ny azy fa ho atsika, ary hanomezany tombony ho azy ho anao isan'andro. Ny any ataontsika dia mandray izany ampahatokiana izany fahasoavana izany, ary tsy hanao an'izany ankilabao tahaka n'ireny mouchoir à jeter ireny, ampiasaina dia ariana, ampiasaina dia ariana, fa handray fa fahasoavana dia fanomezana sabity izay ahafahantsika mandroso amin'ny tsara kokoa hatrany. Amen. Iray masina tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny fahasoavanao izay mamelombelona ny mandrakariva sy manambara ny fitiavanao. Mangataka aminao izay mampitoerinao aminay mandrakariva zany fahasoavanao mba hahasoanay tahaka ny itiavanao ny mba handehananay, ka ianao ilay fa tsara raha teo hitoetra sy ho toetra hahasoanay amin'ny dianay rehetra ny amin'izao fiainana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.